indray tompoklasy tompoko vavy niara-bakanao izay manaraka ny fampahalalam-baovao ny Real News ny vaovao marina amin'izao alina izao. Asako ihany koa ianao tsy hisaraka aminay hatramin'ny farany. Toy ny mazatra aloha anomboantsika anazy dia ny lohatenim-baovao avy hatrany. Nivoaka ny fefy ny fihetsika nataon'ny mpiasan'ny ASECNA nanambana fitokonana kanefa efa tao anatin'ny fifampiresahana ny momba ny olan'izy ireo hoy ny ministry ny fitaterana. Tsy tonga teto Madagasikara indray noho izany ny tale jeneralin'ny ASECNA fa ny solotenan'ny ASECNA no hanao fanadihadiana mahakasika ny fangatahan'ny mpiasa. Piatra fahatapahany herinaratra mandritra ny ora 7 hatramin'ny ora 9 amin'ireo toerana anaovana fanatsarana ny kalitaon'ny herinaratra ny JIRAMA manomboka rahampitso hatramin'ny 13 aogositra 2024. Mbola mety hitohy hatramin'ny sabotsy ny fikortanan'ny famatsiana herinaratra eto amin'ny tambajotra iraisana Antananarivo vokatry ny tsy fahatombanan'ny milina mpiary herinaratra mamokatra herinaratra tao Mandroseza sy ny fiainan'ny herinaratra avy amin'ny herimasoandro. Olona roa nitady deba hividy zaza variry no trahatehaka mitandro ny filaminana teto an-drenivohitra ka nahafahana ny sambotra ny namany hafa izay tafiakatra 5 ireo voasambotra tamin'ity raharaha ity raha nitatitra nataon'ny fiadina ny fanavaozana tao amin'ny pejy Facebook ny androany. Mbola hita velona tamin'ny toerana nanafianana azy kosa ny zaza variry tao anatin'ny fandravana ity tambajotra iray ity. Naverina ny andro masom-pokon'olona amin'ny fokontany 7 eto amin'ny faritra Analamanga. Tanjona ny amerenana ao anatin'ny fotoana aingana ny fandriampahalemana. Anaraka ny meteona ny vinavinany mety toetry ny andro ho amin'ny rampitso somaky kosa indray ara aloha isika. Orange vous présente la météo. Miaraka amin'ny B500 faniraseratsy tsy tapaka amin'ny namanao. Indray no entina era-banantsika rehetra any an-tokantrano any. Raha mahakasika ny toetrandrontsika ary atao anatin'ny roa andro manaraka dia ny varatra azy aloha zany no andrafitra an'izay toetry ny andro izay ia malefaka kosa nefa zany anoany amin'ny alahady any. Ndao ary tsy ampendranao ela fa ho fantarisika amin'ny ansipriany mahakasika an'izay amety ho toetry ny andro izay amin'ny alalan'ny sarintanin'ny Madagasikara hatrany ary dia araka izao hitantsika izao raha ho an'ny afovoantany sy ny ato Fianarantsoa ary ny ao amin'ny ilany atsinanan'ny Madagasikara ao dia ho maloko aloha zany ny toetry ny andro ahitana andian-drahona matevina izy fa raha ny any Nosbe kosa no anohizantsika an'izay amety ho toetry ny andro izay dia ifanime ny rahona sy masoandro ka mandindany 20 hatramin'ny 30 degré celsius ny maripana fanaiky amin'izay. Fa raha toka kosa ary iverenantsika ireto fatra sisa aminy eto Madagasikara ireto dia ifanime aloha zany ny rahona sy masoandro ho an'ny atao amin'ny tapany Simonosy ny any Mahajanga ny tapany avaratry Madagasikara sy ny any Sainte Marie any. Toy izay ary raha ny tsara fantatra mahakasika ny mety ho toetry ny andro ho an'ny tapany maraina. Toy nahoana kosa ary mety ho fiovan'izay ho an'ny tapany arivo raha amin'ny alalan'ny sarintanin'ny Madagasikara hatrany ary araka izao hitantsika izao dia vinavinana ifanime aloha zany ny rahona sy masoandro ho an'ny afovoantany ny Antotoliara sy ny ilany atsinanan'ny Madagasikara ary ny tapany avaratry Nosy. Vinavinana izy kosa nefa ny orana tandrifin-drahona ho anareo ny ao Sainte Marie ao raha mbola hitohy izay andian-drahona matevina izay ny ana Fianarantsoa any. Raha ny maripana fandraiky amin'izay indray no fantarisika manaraka dia hitantsika amin'izao fa ho an'ny afovoantany no ahitantsika ny maripana ambany-drindra izay mandinany 12 degré celsius ary ny any Mahajanga any no ahitantsika ny maripana ambony-drindra izay mandinany 13 degré celsius. Toy izay ary raha ny tsara fantatra ny mahakasika ny mety ho toetry ny andro ho an'ny rahampitso. Ankasitrana feno ary isika rehetra izay miaraka aminay hatramin'ny farany ary ianasananao hatrany fampahalalam-baovao eto amin'ny Real TV Madagasikara. Mamy fotoanantsika ary ho amin'ny manaraka indray velona tompoko. La météo vous a été présentée par Orange. Miaraka amin'ny B500 faniraseratsy tsy tapaka amin'ny namanao. Orange. Isaorantsika miora nitondra izay tsara ho fantatra mahakasika ny vinavinany mety ho toetry ny andro ho amin'ny rahampitso izay fandalo iverenantsika vetivety ny lohateny baovao. Manolotra ho anao ny Real News. Avec Yes. C'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journée. Un thé de caractère dont les racines datent des années 70. 100% naturel, récolté selon la tradition ancestrale.
isan'andro reo vokatra tafy dia miaraka aminao. Étoile Color Ita Diogo eo amin'ny Super J en face ny Mafteky na koa amin'ny bâtiment La Bouffe. Étoile Color loko mateza magnamora ny fiainagnanao. Andao anao vacances Scofield Travel Picarakara Voyage Fantadaza Antsouyarni 038 05 509 32 na 032 03 377 32. Marina mofa ny patte courte primo dia misy amin'ny endriny spirali ary torti. Misy amin'ny lanjany 500 grammes sy 10 kilao ny patte courte primo. Primo, manger devient encore plus un plaisir. Pour nos travaux, comme les infrastructures ou les fondations, nous faisons confiance à Global Ciment. Global Ciment, un avenir bâti solidement. Effraction, cambriolage, agression, protégez-vous. Confiez votre sécurité à un professionnel du métier. Des agents sélectionnés et bien formés vous seront confiés. Fortement équipés, ils seront prêts à intervenir à tout moment. Prime Defense Security, le meilleur allié pour votre sécurité. Alors, partout où vous êtes, étudiez depuis chez vous. Rejoignez la formation à distance de l'UPRIM. Inscrivez-vous à l'UPRIM la plus proche de chez vous. L'inscription peut se faire également à distance. Contact 020 85 215 03 034 11 215 08. Investissez dans une valeur sûre. Choisissez UPRIM. Vous cherchez du mobilier de bureau ou d'intérieur de qualité? Découvrez DP Meubles, votre fournisseur en mobilier de bureau ou d'intérieur. Rendez-vous dans nos showrooms Antanmin et Bypass pour découvrir une large gamme de meubles au meilleur rapport qualité-prix. Gel douche Voy, la fraîcheur et le plaisir d'une douche parfumée chaque jour. Voy, le bien-être pour tous au quotidien. Presto Suprême, Missao Vovo, sauce Norma B. Le journal télévisé vous est présenté avec le soutien de l'école des polymathes. Discipline, sécurité, réussite. Bonne édition de Real News. Panneaux solaires, batterie solaire, convertisseur, régulateur, Simage Karazan. Afaka manifa afapua noizai, na amin'ny entana, na amin'ny fandraisana, na amin'ny installation. Ka manazanao itsidika ny magasin ProWatt, un 4 foot. ProWatt, éclairant l'avenir avec l'énergie verte. Nivoaka ny fefy ny fihetsika nataon'ny mpiasan'ny asekina nanambana fitokonana kanefa efa tao anatin'ny fifampiresahana ny momba ny olan'izy ireo ho ny ministry ny fitaterana. Tsy tonga teto Madagasikara indray noho izany ny tale jeneralin'ny asekina fa ny solotenan'ny asekina no hanao fanadihadiana mahakasika ny fangatahan'ny mpiasa. Piatra fahatapahany herinaratra mandritra ny ora 7 hatramin'ny ora 9 amin'ireo toerana anaovana fanatsarana ny kalitaon'ny herinaratra ny jirama manomboka rahampitso hatramin'ny 13 aogositra 2024. Mbola mety hitohy hatramin'ny sabotsy ny fikortanan'ny famatsiana herinaratra eto amin'ny tambajotra iraisana Antananarivo vokatry ny tsy fahatombanan'ny milina mpiary herinaratra mamokatra herinaratra tao Mandroseza sy ny fiainan'ny herinaratra avy amin'ny herimasoandro. Olona roa nitady deba hividy zaza variry no trahatehaka mitandro ny filaminana teto Andrenivohitra ka nahafahana ny sambotra ny namany hafa izay tafiakatra 5 ireo voasambotra tamin'ity raharaha ity raha ny tatitra nataon'ny fiadina ny fanavaozana tao amin'ny pejy Facebook ny androany. Mbola hita velona tamin'ny toerana nanafianana azy kosa ny zaza variry tao anatin'ny fandravana ity tambajotra iray ity. Naverina ny andro masom-pokon'olona amin'ny fokontany 7 eto amin'ny faritra Analamanga. Tanjona ny amerenana ao anatin'ny fotoana aingana ny fandriam-pahalemana. Tena idirantsika amin'ny antsipria vaovao aloha dia tsara ny mampafantatra ety ampiandohana fa efa misokatra ao amin'ny pejy ny Real TV Madagasikara, pejy Facebook ny voatinina ahafahana misafidy ny mpanakanto tiana ho safidiana ao anaty fifananankira Our Generation 2024 izay mandeha amin'izao fotoana izao hatramin'ny 7 sasany hariva teo moa dia toy izao ny isa azon'izy 10 mianadahy mpifaninana ao anatin'izay famaranana izay ho anitra ia 110 toy izay ihany koa ny Antavila 110 i Malala manana isa 19 sy 700 Ismaël 12 sy 700
toky 770 efa iny atao anatin'ny fampahalalam-baovao ihany koa moa ny mpanentana itojo rahampefatra hitondra fanazavana bebe kokoa mahakasika izay voatinina izay sy ny fanentanana ho an'ny famaranana amin'ny sabotsy ho avy izao fa idirantsika ny antsipiriam-baovao mitarika amin'ny fahatapahan-jiro mifandimby amin'ny tambajotra iraisana Antananarivo ny fisian'ny tsy fahatombanany milina mpiara herinaratra ho Mandreza raha nitatitra avy amin'ny Jirama Omaly nahitana fihibana hatrany amin'ny 9 megawaty ihany koa ny herinaratra azo avy amin'ny milina mpamokatra herinaratra avy amin'ny herin'ny masoandro tao Ambatolampy raha ny fanazavana avy amin'ny Jirama ihany mandatsaka orana artifisialy ao Andekaleka ao anatin'ny 3 andro araka izany ny Jirama mba ahafahana mampiakatra ny havon-drano ho an'ny milina mpanodina sy mpamokatra herinaratra ho famatsiana ny tanàna Antananarivo raha ny fanazavana fitan'izay entiny Valisoa Andrianirina. Misy tsy fahatombanana milina mpiara herinaratra iray mpamokatra herinaratra hatrany amin'ny 7.10 megawaty ao amin'ny Afri Power Mandroseza raha nitatitra avy amin'ny orinasa Jirama androany. Hatrany amin'ny 9 megawaty ihany koa ny vokatra azo amin'ny herin'ny masoandro tamin'ireo vata mpamokatra herinaratra avy amin'ny masoandro ao Ambatolampy ary nahatratra hatrany amin'ny 9.20 megawaty ny talata lasa teo ka nitarika ny fahatapahan-jiro ny fandimby amin'ny tambazotra iraisana Antananarivo raha ny fanazavana avy amin'ny tale jeneraly lefitra misahana ny famokarana herinaratra ao amin'ny orinasa Jirama hatrany. Satria voalohany marika ny andro dia tsy navita namokatra ara-dalàna ny mpamokatra ny vata mpamokatra zany herinaratra avy amin'ny masoandro ao Ambatolampy izay omaly izy dia navokatra tany amin'ny 9.20 megawaty tany nandritra ny andro zany ary androany zay dia teo amin'ny 9 megawaty fotsiny no vokatra azo avy any. Ny faharoa dia misy ihany koa milina iray ao amin'ny Saint-Guillaume izay senda tsy fahatombanana zany izay manana tanjaka 7.5 megawaty. Rehetra eo no mitambatra dia lasa tsy zaka zany ilay tanjaka teto anivon'ny tambazotra iraisana Antananarivo. Andatsaka orana artifisialy ahafahana mampiakatra ny havon'ny rano ho an'ny milina mpanodina sy mpamokatra herinaratra araka izany ny avy amin'ny orinasa Jirama raha ny fanazavana. Na efa niezaka ny Jirama na efa io milina tao Taky dia mbola tsy zaka zany izay visatra izay. Amin'izao fotoana izao dia nanomboka Omaly nanatanteraka fandatsahana orana artifisialy zany ny Jirama izay niakiny zany ny androany ary toy mandritra ny 3 andro zany. Ahafahana mitazona ny tanjaky ny rano ao Andekaleka moa farafaratsiny ny fandatsahana orana artifisialy io ho ihany ny tale jeneraly lefitra misahana ny famokarana ao amin'ny Jirama. Raha toy zany ka mahavy isika dia mety azontsika tanjaka avy amin'ny tolo-drano ao Andekaleka izay marina fa amin'izao fotoana izao efa somary midina tanteraka izay rano avy any Andekaleka izay zany ary ny fanaovana izay orana artifisialy izay dia mpafarafaharatsiny ahafahana mitazona ilay tanjaky ilay rano zany ahafahana roa mbola mitondra atsika zany tsy manisy delestage amin'ny atoandro sy amin'ny hariva. Mbola mety toy hatramin'ny sabotsy araka izany ny fikorotana ny famatsiana herinaratra eto amin'ny tambazotra iraisana Antananarivo hoy ny Jirama. Vokatra izay dia mbola mety isy zany ny fikorotanana eo amin'ny tambazotra iraisana Antananarivo mandritra ny 3 andro manaraka zany hoe rahampitso rafakapitso ary hatramin'ny sabotsy any zany. Mitohy hatramin'ny androany alakamisy rahampitso zoma ary ny sabotsy izao io fandatsahana orana artifisialy ataon'ny orinasa Jirama io mba ahafahana mampiakatra ny havon'ny toha-drano ilaina ho an'ireo milina mpamokatra herinaratra ireo raha ny fanazavana. Tao anatin'ny 3 andro ny sesy izao no niainga ny fahatapahan-jiro ny fandimby io teto amin'ny tambazotra iraisana Antananarivo raha ny fampahafantarana avy amin'ny orinasa Jirama hatrany. Misy ny fampahafantarana entin'izy ireo isan'andro ao amin'ny pejy Facebookiny. Fa nampiatra fahatapahana herinaratra mifandimby indroa miantaona ny Jirama nanomboka Omaly noho ny tsy fahampiany herinaratra vokarina eto amin'ny tambazotra iraisana Antananarivo. Isy ihany koa ireo toerana isy fahatapahana manodidina ny ora 7 na ora 9 noho ny fampiakarana ny tanjaky ny herinaratra manomboka rahampitso hatramin'ny 13 aogositra raha nitatitra hatrany. Efa mamoaka ny fampahafantarana ireo fahatapahana ireo moa ao amin'ny pejy Facebook ny Jirama amin'izao fotoana izao.
Nanomboka ny talata 4 aogositra 2024 lasa teo no nampiatra ny fahatapahany herinaratra amin'ny fandimby ny Onasa Jirama raha ny fampahafantarana avoakan'izy ireo. Ho an'ny androany namoaka ny fampahafantarana fisian'ny fahatapahana rahampitso hatramin'ny 13 aogositra ny Jirama. Ny fanasarana ny kalitaon'ny herinaratra no voalaza fa antony fahatapahana raha ny fampahafantarana ihany. Ho an'ny rahampitso 7 aogositra ora 7 ny fahatapahana eny Avaradoa iny, ora 2 kosa no Eninanisana ary Anjanahary hatrany Soavinandriana. Ho an'ny Sabotsy 7 aogositra kosa aharitra ora 7 ny fahatapahana ho an'ny eny Sorano sy Atomadinika, raha toka ora 7 ny fahatapahana ho an'ny eny amin'ny faritra Andorany Fotsy Iavoloha hatrany Ankady Vorobe. Ho an'ny Alahady 7 aogositra eny Ambalavao Isotry no hiaran'ny fahatapahany herinaratra mandritra ny 7 ora manomboka amin'ny 9 ora maraina hatramin'ny 4 ora hariva, ora 8 manomboka amin'ny 9 ora maraina hatramin'ny 10 ora hariva kosa ny fahatapahana eny Tsimbazaza mandalo an'Ankadimbahoaka hatrany Sonerany iny, ary ora 9 ny fahatapahana eny Namotana hatrany Anosy. Mbola fahatapahana aharitra ora 9 ihany koa no hiatra eny Solandy hatrany Ampahitrosy iny ny alatsinainy 10 aogositra 2024. Ny talata 10 aogositra ny eny Mamamba iny no tapaka herinaratra mandritra ny 8 ora hatramin'ny 9 ora hatramin'ny 10 ora hariva. Ho an'ny 12 aogositra aharitra ora 7 ihany koa ny fahatapahana ho an'ny eny Ambohipotsy raha toka hiverina tapaka ora 9 indray ny eny Solandy hatreny Ampahitrosy iny. Ny 13 aogositra no isiny ny fahatapahana mandritra ny ora 7 manomboka amin'ny 9 ora maraina hatramin'ny 4 ora hariva ho an'ny eny amin'ny faritra Ambohida mandalo ny Aksa. Ho an'ny Omaly 10 aogositra kosa moa toerana 7 no niarany fahatapahany herinaratra ny fandimby, toerana 7 amin'ireo no nampiarana ny fanapahana herinaratra teo anelanelany tamin'ny rora tolakandro hatramin'ny 4 ora hariva. Tao anatin'izany ny teny Sabotsina Miena sy Lafy ny Ankadikely Avaradrano hatreny Ambatofotsy iny. Voakasika fahatapahana ora 2 ihany koa ny teny Soamanandrariny hatreny Ambohimahitsy sy Ambatomaro, Andraisoro, Andralanitra. Ao anatin'ny tapaka teo anelanelany tamin'ny ora hatramin'ny 4 ora tolakandro ihany koa ireo toerana ireo. Toerana misy 7 kosa no niarany fahatapahany herinaratra nanomboka tamin'ny 4 ora hatramin'ny 9 ora hariva. Voakasika izany ny teny Analamahitsy, ny teny Ivato, Anosy-Zato hatrany Fenoarivo, Ambatomravavy ary Somamanina sy Analavory ary ny farana teo Ampefy. Mikasika izay vaovao izay hatrany tao anatin'ny 3 andro izay no nanomboka tapaka matetika indray ny herinaratra ho ireo mponina teny Akadindratombo androany. Mahatra ora iray hatramin'ny ora 2 io fahatapahana io ary mbola misy ihany koa ny fahatapahana tsikelikely ho izy ireo. Lasa maraina atoandro hariva ihany koa aza ny fahatapahana amin'izao ary tsy araky ny voafaritry ny fampilazana fahatapahana intsony hoy nambaran'ireo mponina eny Androndra. Nanao izay fanadihadiana izay Leonardo Andriamparasy Ezekia Ermalala. Tsisan'ireo namoany orinasa Jirama filazana fahatapahana ny teny Akadindratombo saingy tapaka nandritra ny ora iraika hatramin'ny ora 2 ny herinaratra ary tao anatin'ny 3 andro izay no tapaka hoy ireo mponina teny an-toerana. Dia aminay zao dia ohatrohatra amin'le ora amin'ny fiasana regny misy zany tena matapatapaka ny ziro. Dia indraindray misy adadiny 2 sasakadiny ohatrohatr'izay arakaraky. Efa matetitetiky misy 3 andro mbola sy tapaka fa tapamaly izy ny tapaka. Indraindray isaka maraina, indraindray isaka hariva, indraindray amin'ny atoandroandro. Anatin'ny andro iray zany izy misy indroa mitapaka. Ho an'ny eny Androndra efa tsy voafaritra intsony ny oran'ny fahatapahana hoy ireo mponina. Misy mandraindray ty aminay misy délestage. Vao tamin'ny maraina zao taty nisy eo amin'ny atsasakadiny teo angamba niny vao niveriny. Anatin'ny fotoana ilana ho jiro mihitsy le izy no tapaka. Indraindray izy amin'ny maraina, indraindray amin'ny hariva. Voafaritra le izy miovaova. Tsy arakaraka. Ho an'ny teny Ambohitsiu kosa indray manodidina ny 30 minitra hatramin'ny ora iray latsaka fefany fahatapahana hoy ity mpanety iray ity. Izy zany tapaka kely dia miverina fa tsy dia hoe maharitra ela be kory aloha. Fa eo amin'ny atsasakadiny latsaka eo dia indray ara 5 minitra. Raha hoe tena misy aloha zany zao tamimaly adiny iray latsaka zany, latsaka fefany. Dia androany ngamba ny ataontsika hoe 10 minitra. Tsy fantatra mazava moa ny tena antony mahatonga ny fahatapahana hoy ireo mponina Akadindratombo. Dia eo aloha ny tena sy fantatra aminazy ve saikina hoe le fitaovana nefa antitra, saikina hoe zareo koa mamila fila. Eo ny sy ahafantaraka anazy. Fa le ziro tapatapaka foana ihany ny hita indraindray. Saika isan'andro moa no misy hatrany ny fahatapahana amin'ireo toerana ireo hoy ireo mponina ny fampiresana ho an'ny androany.
izay ny amin'ny fahivadika lafim-baovao hafa mihitsy kosa indray isika mitony fifampiresahana eo amin'ny fitondram-panjakana sy ny tahirim-bola iraisam-pirenena manoloana ny tsy fampiarana ny vidin'ny solika tena izy hoy ny minisitry ny toe-karena sy ny fitantanam-bola. Tsy ho zaka ny vahoaka malagasy mihitsy mantsy ny fiakaran'ny vidim-piainana raha misy fiakarana ny vidin'ny solika eto Madagasikara hoy Dr Era Miarson. Efa manatsara ny fomba fitantanam-bola ny fanjakana amin'izao mba tsy hampisy fiantraikany ratsy amin'ny fampandehanana anjara-panjakana na dia eo aza ny fanemorana ny fanomezan'ny tahirim-bola iraisam-pirenena ny vola tokony ho azo ho ihany ny minisitry ny toe-karena sy ny fitantanam-bola. Tojo Rabefatra, Andry Rabesotra. Tafiakatra valo faingo anisanjato ny tahany fiakarany vidim-piainana eto Madagasikara indrindra tao anatin'ny enim-bolana voalohany taona 2024 raha nitaritra navoaka ny banky foibe ny Madagasikara omaly. Noho ny ady misy eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena tamin'ity taona ity sy noho ny fandalovan'ny rivo-doza mahery vaika teto Madagasikara no tena nahatonga izany hoy ny minisitry ny toe-karena sy ny fitantanam-bola. Mbola tsy tafarina raha teo anefa ny firenena manoloana ny voka-dratsy nateraky ny Covid-19 sy ny ady nisy tany Ukraine hoy ny ministra. Noho fiakarany vidim-piainana io raha teo no mbola nampiatony ny fitondram-panjakana malagasy ny fampiakarana ny vidin'ny solika amin'izao na dia misy aza ny fifanarahana natao tamin'ny tahirim-bola iraisam-pirenena. Misy fifampiresahana mbola tsy maintsy atao matoa mbola ny hemotra ny famoahana io vola tokony ho azo avy amin'ny FMI io raha ny nambara ny ministra ny toe-karena sy ny fitantanam-bola. Tsy mitombona noho izany ny filazana gazety milaza fa niala ny Madagasikara ny FMI hoy ny Dr Herzatovo Ramiarson. Izy fa misy zavatra zany tsy maintsy mbola fampiasana kely anatin'ilay izy. Tsika zao anatin'ny FX verde iny presque voaza daholo zany leo fepetra anatin'ilay izy. Iny mantsy antsika hoe repère structurel voaza daholo. Misy telo fotsiny mbola tsy voaza zany fa iny zany tsy tena hoe anona koa fa azo amboarina rectifier. Fata anatin'iny mantsika tamintsika nanao an'ilay accord zany dia hoe anisan'ny hoe condition préalable le hoe fametrahantsika le hoe mécanisme d'ajustement automatique des prix. Et zany le manisy ara zany le isaka goavana ataontsika anatin'le repère vitantsika dia ty zany tsy maintsy fenoana. Mety mbola hiakatra avy roeny noho ny fiakarany vidim-piainana efa misy io ny mety ho fampiakarana ny vidin'ny solika raha tsy nandray fanapa-kevitra ampiato io fiakarany vidin'ny solika io ny fitondram-panjakana hoy ny ministry ny toe-karena. Dia nefa tsika zany rehefa nandika ny toetra raha nareo zany to zany tsara nareo zany to hoe ambonimbony ny perspective amin'ny resaka inflation tsy mbola fotoana zany zao ampakaratsika an'le vidin-solika satria zany hiteraka inflation avavin'ilay izy. Noho zany nampikely zany ny fitondram-panjakana fanavozana fa hoe tsy mbola sonitra aloha zany ny vidin'ny solika io. Iny zany ny point raha iny zany no ohatrany hoe tsy fanarana no voany zany le mécanisme zany le mécanisme aloha satria nato zany izy aloha. Dia zay zany natonga ny hoe any hoe nefa misy zany teny aloha zany aloha zany tsika miresaka kely hoe ahoana zany no atao inona zany ozy izy ny zavatra afanareo mety hoe manolotra an'izay satria zany tsina rehefa zany io zany sondra ny vita dia tsy misy ao zany karazana hoe vola aloha anatin'ilay izy. Asa indrindra nataontsika zany tsy maintsy mitatana ny tetim-polo anatin'ny zavatra zay zany le fandehan'ilay. Efa misy fiarenana ara-toe-karena i Madagasikara ka raha vao misy ny crise sociale no ifampiakarana ny vidin'ny solika io dia verina any am-boalohany indray ny ezaka efa natao hoy ny ministry ny toe-karena sy ny fitantanam-bola. Tsy mety Madagasikara zany tsika zany zao raha ohatra ka hisy crise sociale na crise politique indray na économique hita satria araka teneniko teo iny hoe crise zany ny fiantraikana zany lavalava le izy. Tsika iny zao anisan'ny hoe mba tamin'ity antsika somary hafa kely satria natao fotoana fotsiny antsika dia nanafofona an'izay zavatra rehetra zay ary naseho teo le izy le teneniny teo iny hoe nisy dynamisme zany ny économie. Le naseho zany teo hoe niakatra aussi izy ny crédit à l'économie any hoe fampiasam-bola zany ataon'ny banky ary ny tena zavatra mahafin'olo dia hoe le fampiasam-bola amin'ny investissement zany ny tena akatra le crédit moyen long terme. Anefa misy zany karazana hoe relance économique efa mandeha efa miakatra zany misy élan zany tsika amin'izao taona zao dia iny zany tsy tira tapana zany satria raha ohatra tsika mampiakatra ny vidin-solika dia mitoa tapaka iny zavatra iny dia tsika zany iverina asero indray dia amin'izao fotoana zay zany dia tsy mety le izy. Tsy maintsy hisy ny fandoavan'ny fanjakana ny elanelana misy amin'ny vidin'ny solika io rehefa nisafidy ny mbola tsy ampiatra ny vidin'ny tena izy ny fanjakana hoy ny ministra. Mazava ho azy zany tsy maintsy misy zany ny fandoavana n'izay elanelan'izay zay mahatonga ny FMI hoe inona nataovanareo io anaovana
zavatra zay fa hatreto tsika zany zao mbola mandeha tsara fiataram-bola am-panjakana mbola tsy manana olana tsika zao mandoa mahavolo zao satsika tam'izao trosa rehetra voaloha tsika daholo anatin'le izy fa tsisy hoe misy mbola misy voalory zany ny taloha be tany reny fa izana aloha daholo zany trosa fanjakana trosa ny velany tsy misy olana mihitsy fa voaloha ara-talàna anatin'le izy dia zany mihitsy hoe mbola mandeha zany fitantanantsika an'le anam'izao taon'izao na tsika ary mbola afaka mampakatra karama mamenda amin'ny tereny zay zavatra tsisy hatramin'ny firy taona zay zany manapofo zany hoe tsika zany mizotra anatin'le lalana zany hoe ataontsika hoe élan zany tsika amin'ny teny frantsay hoe élan zany le izy dia reny élan efa azontsika io zany tena marina tokony tsy tapahana tsony satria dia zay matao miteny hoe ohatra zany ka hoe zany tsika ampiakatra an'le anina dia mety ho tapaka zany le élan zay. Ny faran'ny volana aogositra izao no iverina ny fifampidiniana eo amin'ny Madagasikara sy ny FMI mikasika ny vahaolana hoentin'ny fitondram-panjakana mba hamoahana ny vola 7.20 tapitrisa dolara tokony ho azon'ny Madagasikara ao anatin'ny FEC sy ny FRDU hoy ny ministra. Zay zany zao mbola eo amin'ny fampidina miaraka amin'ny FMI dia hiditra amin'ny faran'ny volana ao zany le réunion de meeting ny porte anaovana discussion le zany na imetrahana dossier vaovao natin'le zavatra zay antenana zany falifazy ka izay mihitsy mantsy nidina tany Washington tamin'ny tapaka ny volana lasa teo iny andresy lahatra an'zareo niona zany zay tamin'ny directeur département afrique niona tamin'ny DGA zany zay ny FMI koa nazavana izy hoe tsy mbola fotoana zany zao Madagasikara ampianatezany zare fa izy inona zany izy mesure transitory fa misy zany fomba atao ny fampiroboroboana ny misy teo ny fankahitra raha mahita tsika zany zao efa manomboka misy fivoarana zany tsika zany zao misaka hoe ady amin'ny kolikoly io moa zany tena isan'ny tena hoe zany zavatra tena nanimba ny toekarena Madagasikara io kolikoly io. Efa nisy moa ny fifampirarahana mivantana ny fanaovany ministra ny toe-karena sy ny tahirim-bola iraisam-pirenena tany Washington herinandro vitsivitsy lasa izay. Fa nivoaka ny fefy ny fihetsika nataon'ny mpiasan'ny ASECNA nanambana fitokonana hoy ny ministra ny fitaterana Androany. Efa atao anatin'ny fifampiresahana mahakasika ny fangatahana mantsy no nanambana anao fitokonana indray izy ireo hoy ny nambarany. Tsy tonga teto Madagasikara indray noho izany ny talia jeneralin'ny ASECNA efa tokony ho tonga teto Madagasikara tamin'ity herinandro ity hoy ny ministra ny fitaterana. Ny solotenan'ny ASECNA kosa no efa eto Madagasikara amin'izao anao fanadihadihana mahakasika ny fangatahan'ireo mpiasa hoy ny ministra ny fitaterana Erzo Andrianaval raha nitondra fanazavana mahakasika ny fitokonana nokasain'ny mpiasan'ny ASECNA izay tokony nataony Androany. Fanampanazavana. Efa misy ny fifanantonana teo amin'ny talemisana ny maolona avy amin'ny ASECNA sy ireo mpiasa ny volana jona 2024 lasa teo hoy ny ministra ny fitaterana. Nisy ny fanadihadiana mahakasika ny etaetan'ireo mpiasa any amin'ny taona 2024 ny finavinareo solotenan'ny ASECNA ireo. Raha ny fandaharana azy izay programa zany avy any amin'ny ASECNA dia nieritreritra zareo hoe isy fanadihadiana izay ho ataony zareo zany amin'ny taona 7.20 ary amaly ny etaetan'ny mpiasa ary zareo amin'ny 7.20. Tao anatin'ny fifampiresahana nefa no nanapahany ASECNA fa amin'ny faran'ity taona 2024 ity no hanaovana fanadihadiana ka anefana ny karaman'ireo mpiasa amin'ny taona 2024 hoy ny ministra Erzo Andrianaval. Rehefa nandeha ny fifampiresahana zany dia ny tonga nandray fanapahan-kevitra ny ASECNA eny ary fa alefanay melo ilay fanadihadiana amin'ity faraparan'ny taona 2024 ity dia ho alohan'ny zareo amin'ny taona manomboka janoary 2024 ilay fitakiana izay ataon'ny mpiasan'ny ASECNA. Zany hoe raha jerentsika zany ny volana dia eo amin'ny 5 volana eo sisa zany ny elanelan'izay fotoana izay. Nitaky ny atongavan'ny tompona ndraikitry ny ASECNA eto Madagasikara araka izany ny ministra nandritra ny fivorian'ireo ministra tany Malabo. Ny zavatra mahagaga anay dia efa nanao ezaka zany zahay tamin'ny fivorian'ny ministra tany Malabo niady ho an'ny mpiasa na dia atao ary hoe ny ministra izany tsy tokony hijanona tsy miandany zany nitakizay tamin'ny ASECNA hoe mila mankaty Madagasikara ny talia jeneraly ifampiresaka amin'ny mpiasa ary jery ny maromaro iraisana mahana an'izay olana. Nanaiky ny akaty Madagasikara araka izany ny talia jeneraly ASECNA
tao anatin'izany nefa no nisy ireo mpiasa nanambana anao fitokonana. Nandefa taminay ny tale général fa ho avy tokony ho avy teto Madagasikara, tokony tonga tamin'ny alatsinainy teo izy hoe mandritry ny herinandro zany hijery an'izay fifampiresahana zay miaraka amina zavatra zay tokony raha miasa Madagasikara manoloana ny sehatra ny anabakabaka. Gaga moa zany dia nametraka préavis de grève ny mpiasan'ny ASECNA dia mitotony indrindra amin'ilay fahatongavan'ilay tale généraly. Teo zany le tale généraly dia zendana sy gaga hoe tsy mbola nisy nanao an'izany taty Afrika afa-tsy Madagasikara irery ihany izay hoe ho avy aty izy amaolana kanefa tonga dia fikorontanana sy tabataba no andeha hitsenana azy dia nanapa-kevitra izy zany ny anajanona ny sidinany akaty Madagasikara. Tsy tokony hisy ny fitokonana nefa anatin'ny fifampiresahana hoy Erzo Andrianavalona. Ary ny zavatra mampigrevy matetika dia hitantsika angambo reny hoe karama tapaka fa raha mpiasan'ny ASECNA zany raha eto Madagasikara amin'izay hoe fonctionnaire international reo dia mandray vola tena miaino reo araka ny tokony izy. Zany hoe tsy tena misy an'ilay hoe tena inona moa zany tena hoe tsy maintsy hazakazana, tsy maintsy aloha zao le izy. Fa maninona efa manome vahaolana zany eo anatin'ny ASECNA dia maninona raha miandry an'izay aloha fa atao ilay fifampiresahana sy fifampidiniana. Mivoaka ny fefy io fihetsika ataon'ny mpiasan'ny ASECNA io. Tsara ho marihana nefa dia zao raha ny lalàna mifehan'ny mpiasan'ny ASECNA izay mpiasan'ny ASECNA manerana ny Afrika dia statut unique ny mifehan'ny zareo, tsy ny code de travail malagasy no mifehan'ireo fa ny statut unique ny mpiasan'ny ASECNA. Ny zavatra nataon'ny mpiasan'ny ASECNA dia efa mivoaka ny fefy satria ry zareo nanao communication tany amin'ny gazety mampahafantatra an'izay hoe mijanona ny misy voakorotana ny sidina sy ny sisa izay tsy anjarandry zareo satria lasa miteraka fanakorontanana saim-bahoaka izay. Voatery mandray fanapahan-kevitra araka izany ny ministera ny fitaterana anao ny réquisition n'ireo mpiasa. Fantatritsika ny réquisition zany tsy maintsy tanterahana zany ary tsy fanatanterahana an'izany dia mety hitarika amina sanction BDB zany ny ASECNA moa no manao ny sanction administrative andry zareo tsy hidiranay iny zany fa anazy ny ASECNA fa ny anay dia amin'ilay fanotohinana ny filaminam-bahoaka sy ny fanotohinana ny zotra amin'abakabaka zany dia miteraka zavatra be dia be. Nisy olo tena ny fitaliavana ny ASECNA moa no tonga eto Madagasikara amin'izao hanao ny fanadihadiana mahakasika ny fitakian'ireo mpiasa ireo. Izany naty zany dia efa tonga eto amintsika ny tale misahana maha-olona sy ny consultant anankiray avy amin'ny direction générale zany izay anisany hanao an'ilay fanadihadiana nomba ny ahafahana mametraka an'izay hoe fampiakarana ny tokony omena ny mpiasan'ny ASECNA eto Madagasikara izay mba ahafahana mifampiresaka amin'ireo. Ny antso ny mpiasa hifampiresaka anatin'ny fitoniana moa ny ministra ny fitaterana androany. Afambavao hafa kosa indray tao anatin'ny taona maro no nijaly rano ny faritra Androy ka tsy afaka ny velona ara-dalàna ny mponina tany an-toerana hoy ny filohan'ny fanavaozana ny Repoblika ny Colonel Michael Randrianirina Androany. Tsy maintsy ny tadiavana vahaolana noho izany ireo mponina any an-toerana ka izany no antony nanaovana ny sony fifanaraha-piara-miasa ny famadihana ny ranomasina ho lasa rano fampiasa amin'ny andavanandro. Tsy Androy ihany nefa no afaka hisitraka io tetikasa io satria amatsy olona hatrany amin'ny 5,7 alina ny rano vokarina isanandro raha ny nivoatra Androany nandritra ny fanaova-tsony fiaraha-miasa teo amin'ny ministeran-drano sy ny orinasa anatanteraka ny tetikasa. Leonardo Andriamparasy, Ezekia Irmalala. Toerana nijaly rano hatramin'izay ka hatramin'izao ny faritra Androy vokatry ny tantany toerana hoy ny filohan'ny fanavaozana Repoblika Colonel Michael Randrianirina. Lasa sahirana noho izany ireo mponina na ny fivelomana na ny fambolena. Iarahantsika malala fa ny faritra atsimony Madagasikara fa indrindra ny faritra Androy dia efa niatrika sedra maro nandritra ny taona ny fanesy ny haitany verimberina ny fiovaovan'ny toetrandro ary ny tsy fampian-drano izay miteraka fahasahiranana lany ho an'ny mponina
any Androy. Tsy maintsy nitady vahaolana noho izany ny fanjakana ka antony fanaovana ny tetikasa famadihana ny ranomasina ho rano fisotro madio anampiny ireo fotodrafitrasa efa misy. Tsy azo ankelantsony ny ahita ny vahoaka malagasy mbola mijaro noho ny tsy fisiany rano fisotro madio. Izany indrindra no antony nanosika antsika hanamafy ny tetikasa rano fisotro madio ho an'ny faritra Antsimo ny Nosy. Efa manangana sy mbola manangana toa-drano isika hanatitra ny tambajotran-drano fisotro madio, hanao lava-drano maro kokoa, hiaro ny loharanondrano sy hanatsara ny fitantanana azy. Isan'ny fotom-piveloman'ny mponina any Androy ny fambolena kanefa noho ny tsy fisian'ny rano dia lasa tsy afaka manatateraka izany hoy ny filohan'ny fanavaozana. Lasa heverina aza indraindray fa atao takalinaina ny faritra hoy Colonel Michael Randrianireny. Misy izay any Androy dia misy vahoaka tia mamboly, mazoto mamboly fa noho ny fisiany tsy fahampiany rano sy ny rotsakorana any amin'ny faritra Androy izay dia mijaly fa izay ny faritra Androy. Indraindray zahay any Androy mieritreritra hoe ampahatraina antsitrapo ve Androy mba hahazahoana famatsim-bola isan'andro isan-taona. Raha izany tokoa ny zavatra misy dia toy ny mialatsiny mampiasa teny frantsay kely otage efa hoakany atsiny. Ankoatra ny faritra Ambovombe, afaka hisitraka io rano azo avy amin'ny ranomasina io ihany koa ny mponina sasany amin'ny faritra mifanakaiky aminy hoy ny voalohan'ny fanavaozana. Tsy olan'ny Ambovombe io satria ny mponina Ambovombe mety tsy ohatra ny 5,000 sy ray alina akory, mety tsy ohatra ny 15,000 akory, nefa izy io natokana ho an'olona 5,000 sy 7 alina. Dia mbola jerena indray koa ny mety anitarana azy amin'ny faritra manodididina ny Ambovombe mba hahazo rano. Raha tsy miova ny fandaram-potoana fa raha nivolana zareo fa any ny fitaovana rehetra izay amboarina any Chine amintsika miteny izao mety novambra no tonga eto Madagasikara dia manomboka manao ny fandrafetana ny izina zareo dia raha niresaka zareo any amin'ny farany volana Janoary dia efa afaka mandeha ny rano any Ambovombe. Androany moa natao nisy ny fifanaraha-piara-miasa eo amin'ny orinasa Oriady sy ny ministra ny rano sy ny fidiovana ary ny fanadiovana izay natao teny amin'ny lampam-panjakana Ambotsirohitra natria ny filohan'ny fanavaozana Repoblika Colonel Michael Randrianireny. Échange de documents, poignée de main, sourire, citation d'affaires. Fa vaovao mahakasika ny raharaha fakana kely ny olona manana toe-tena varira kosa indray no anoizatsika ny fampalalam-baovao. Olona miisa 5 no voasambotra tamin'ny fikasana hivarotra zaza manana toe-tena varira raha nitatitra ny voaka tao amin'ny pejy Facebook ny fiadina ny fanavaozana ny Repoblika. Olona 2 ny sera nitady mpividy teto Andrenivohitra no voasambotra mialoha ka ireo no nahampafantatra ny namany. Mbola hita tany Vangaindrano, mbola velona soamantsara kosa ny zaza manana toe-tena varira saika hanamidiny izy ireo araka ny tatry ny fiadidina ny fanavaozana hatrany fanampanazavana. Olona 2 nikasa hivarotra zaza varira teto Andrenivohitra no trahateky ny mpiambina manokany filohan'ny fanavaozana androany. Avy any Vaingandrano izy ireo niakatra teto Andrenivohitra ny Tadadeba mpividy ireo zaza varira ireo raha nitatitra ny voaka tamin'ny pejy ny fiadidina fanavaozana Repoblika. Nanao vela-pandrika ny mpiambina manokana amin'ny filohan'ny fanavaozana rehefa naharay angom-baovao maro-potitra ny filoha ka nahafahana ny sambotra ireo olon-dratsy ireo. Ireo olona 2 voasambotra teto Andrenivohitra ireo no nampiasaina nahafahana ny sambotra ireo namany tany Vaingandrano toerana izay nitazomana ny zaza varira. No fitahina ireo olon-dratsy voalaza fa nitazona ny zaza varira ireo rehefa nolazaina fa efa tonga tany an-toerana ilay deba anomeny vola hividianana ny zaza varira. Vokany olona 4 koatra ireo 2 efa nosamborina teto Andrenivohitra no voasambotra. Atratra tao amin'ny trano kely iray tao amin'ny fokotany Andramavy distrika ny Vaingandrano kosa ny zaza varira ary mbola velona soamantsara. Tao aoriany fatratrarana ireo olona maromaro ireo sy ny fanadihadihana natao tamin'izy ireo no nahafantarana fa dadatoany ilay zaza varira ihany no niketrika ny fakana-keriny sy ny fivarotana io zaza varira io raha nitatitra azo avy amin'ny fiadidina ny fanavaozana Repoblika. Fantatra amin'ny anarana hoe maro lahy io dadatoany zaza manana toe-tena varira io izay mpampianatra amin'ny SOG ao Vaingandrano. Nampafantatra moa ny filohan'ny fanavaozana Repoblika tao amin'ny pejy ny fiadidina Repoblika fa ho raisiny an-tanana ny momba io zaza varira nikasa isaka keriny isondreniny ary hoakarina eto Andrenivohitra izy ireo raha nitatitra. Natao izany ho fiarovana an'izy ireo raha ny fanazavana.
Afambavao afa mihitsy kosa indray averina ny andro masom-pokon'olona ho andro fokontany tena ahitana tranga tsy fandriam-pahalemana mifandraika amin'ny zava-misy amin'izao fotoana izao raha ny fahampahafantarana nataon'ny lehiben'ny faritra Analamanga sy ny prefektora n'Antananarivo ary ny filohan'ny delegasiona manokana eto Antananarivo renivohitra. Fokontany 7 eto Antananarivo renivohitra no ametrahana io andro masom-pokon'olona io ka hitsinjara fokontany 13 isaky ny boriboritany. Isitraka io andro masom-pokon'olona io ihany koa ireo komina manodidina Antananarivo renivohitra raha ny fahampahafantarana natao androany no sady namatsiana fitaovana ho andreo andro masom-pokon'olona ireo ho an'ny teto amin'ny komina Antananarivo renivohitra. Tojorabeafatra sy Andry Rabesotra. Fokontany misy 10 ato anatin'ny faritra Analamanga no aray maso manokana manoloana ny trangana tsy fandriam-pahalemana izay niseho tato ato raha ny fampahafantarana nataon'ny lehiben'ny faritra Analamanga androany. Ametrahana andro masom-pokon'olona avokoa noho izany ireo fokontany ireo ka ny mpitandro ny filaminana ao anatin'ny FDS na ny force de défense et de sécurité no isahana ny fampiofanana miaraka amin'ny solitena ny ministeran'ny fitsarana sy ny avy amin'ny prefecture. Ovatsiana fitaovana manokana ireo andro masom-pokon'olona ireo ka ny fokontany no isahana ny fandrindrana izany. Misy 13 isaky ny boriboritany 4 eto an-drenivohitra moa ireo fokontany anana ny andro masom-pokon'olona ireo ary isitraka izany ihany koa ireo distrika manodidina anatin'ny faritra Analamanga izay mafana amin'ny resaka tsy fandriam-pahalemana. Ny amiarenana ny filaminana eto Analamanga no tanjona ao anatin'ny fametrahana ny andro masom-pokon'olona izao hoy ny lehiben'ny faritra Analamanga. Andrasan'ny vahoaka Analamanga amintsika tsirairay avy dia ny mba hiaina ao anatin'ny filaminana mba handro fahalemana ny tany eto amin'ny tanàn'Antananarivo sy manerana ny faritra Analamanga koa mankahery misaotra ny amin'ny fifanomezan-tanana ao anatin'izany adidy masina sy lehibe izay raisitsika ho an'ny vahoaka na eto amin'ny tanàn'Antananarivo na eto amin'ny faritra Analamanga izany. Vonona ny amatsy ara-pitaovana sy izay filana ao anatin'ny fikajiana ny filaminana ny komina Antananarivo renivohitra ho kosa ny filohan'ny delegasiona manokana. Eto anivon'ny tanàn'Antananarivo dia vonina trany ifanometanana amin'ny oetimanana izay tratra ary izay no antony ny fanatonana ifanomezan-tanana indrindra fanombohana izao satria ny fanjakana dia tsy jery atsika fotsiny koa fa anjarantsika no manainga fa fanjakana dia ho avy izy ireo ifanometanana amin'izay fandrindrana ny andro masom-pokon'olona izay. Nisy ny fanolorana ny gilet sy ny sifflet ary ny lampe torche ho ampiasain'ireo andro masom-pokon'olona ireo natolotra tamin'ity androany ity miaraka amin'ireo finday. Vaovao mifandraika amin'izay tsy fandriam-pahalemana izay hatrano anoizantsika ny fampahalalam-baovao. Tsy misy ny fitsaram-bahoaka fa famonoan'olona ny famonoana nataona andian'olona maro tato ato ireny ary voararany lalàna ny famonoana olona na dia olona tratra nanao eloko azy ho ny prefet n'Antananarivo androany. Nanentana ireo andro masom-pokon'olona napetraka isaky ny fokontany mba hikajy ny fiarahamonina ka tsy hanao io fitsaram-bahoaka io noho izany ny avy amin'ny prefektora. Manana fahefana anentana ireo toerana fivarotana zava-pisotro mahamamo anakatona izany amin'ny siviral ireo andro masom-pokon'olona ireo raha ny toromarika nomena ireo solitena ny andro masom-pokon'olona tao amin'ny komina Antananarivo renivohitra tamin'ity androany ity. Tojorabeafatra sy Andry Rabesotra trany. Tsy maintsy napetraka ny fiara-miasa ny FDS na ny force de défense et de sécurité sy ny fokontany amin'ny alalany ireo voamera ny fandriam-pahalemana noho izy ireo mahafantatra ny tena zava-misy iainana any amin'ny fokontany manoloana ny tsy fandriam-pahalemana amin'izao hoy ny taleparitry ny filaminana anatiny eto amin'ny faritra Analamanga androany. Ireo andro masom-pokon'olona ireo no antenaina nomeny vaovao sy ny tranga misy iainana amin'ireo fokontany tena nahitana izay tsy fandriam-pahalemana izay sy ny fakana ankeriny hoy ny avy amin'ny polisy pirenena. Fantatsika ny zavatra mitranga eto amin'ny firenentsika ary izay indrindra no anamafisana izay fiara-miasa izay. Miara-miasa amin'ny filohan'ny fokontany ianareo, miara-miasa amin'ny fokontany rehetra sy ny fokon'olona ianareo ary manome vaovao azo antoka ara-potoana ny mpitandro ny filaminana mba hahafahantsika manatratra farany izay aingana reo olona izay verina fa ratsy eo anivon'ny fokontany na inona ny endriky n'izany rehetra izany mba tsy ahazo vahana ny tsao sy ny fanakorotana tsaina ny mpiarabelona amintsika
dia apetratsika tsara mazava. Tsy maintsy ny tsirairay ny fotony no mandray andraikitra amin'ny fiarovana ny tenany ary manampy izany ny rafitra misy eny amin'ny fokontany hoy kosa ny prefet Antananarivo. Tanjona mantsy ny amerenana ao anatiny fotoana aingana ny fandriampahalemana io ka antony namafisina ny Andromaso Bokon'olona. Ny tanjona dia tsy maintsy averina amin'ny fomba faran'izay aingana sy amin'ny fomba rehetra ny iverenan'ny filaminana sy ny fandriampahalemana miainga avy ny fotony eo anivon'ny fokontany. Mazava ve tompoko? Zay tsy mandeha irery anefa zay fa tsy maintsy miara-miasa akaiky sy feno amin'ireo hery fiarovana sy fandriampahalemana, gendarmerie-pirenena, ny polisy-pirenena ary ny tafika malagasy. Ao tsika dia miaraka isika sy ny tompona andraikitra ara-panjakana rehetra eo anivon'ny commune Antananarivo renivohitra, ny faritra, ny distrika, ny préfecture, ny boriboritany. Mila mafisina ihany koa ny firaisan-kina eo amin'ny sampiaramonina ary ny vahoaka sy ny tompona andraikitra. Mila fongorona mantsy ny tsy valahara misy eny amin'ny fokontany hoy ny prefet. Io lay faharatsiana io zany fongorona. Io lay tsy valahara io fongorona. Zay le miteraka tsy fandriampahalemana. Mazava ve tompoko zay? Zay le iombonana. Mila mafisina ny firaisan-kina isika rehetra vahoaka eny fotony ny tompona andraikitra, ny Andromaso Bokon'olona miaraka amin'ireo tompona andraikitra ara-panjakana sivily sy miaramila. Zay le atao ao anatin'ny fanajan-dalàna tanteraka. Mila entitra ihany koa nefa ny Andromaso Bokon'olona amin'ny fanentanana sy ny fijerena ireo olona mifoka rongony eny amin'ny fiarahamonina hoy ihany ny prefet Antananarivo. Misy olona tsika ke daladala eny. Mety misy le inona le mina miafina moa fiteny zalazy iny. Mifokafoka inona moa? Fokafoka rongony, teneno, ajanony. Mazava ve? Satria mifokafoka bozaka manahatra ianao dia manao tsy fanao. Ao ve tompoko? Ajanony zany. Lasa manao tsy fanao. Teraka tsy fandriampahalemana. Ao ve tsika? Anjaratsika ihany koa zany no mitaiza an'ireo tanoratsika na ny olon-dehibe eny amintsika manao dalan'ireo. Nanamafy ihany koa ny prefet Antananarivo androany fa voarara ny lalàna ny fitsaram-bahoaka. Anjaratsika no miresaka sy mifanentana amin'ny olona. Tsy manao an'izany fitsaram-bahoaka izany. Rehefa azo ny jiolana, ny jiovavy, na ny mpangalatra, na ny mpamomolona, na ny mpandropo, nandoalika izy fa mifona raha olona fa zany nanao anio, fatorana izy atsona mpitandro ny filaminana iray manontolo, ataony fitorana atorana fitsarana izy, ny lalàna no manome azy, gadra soamatsara no anarany. Fa raha toa lay olona ka nandeha ny Andromaso Bokon'olona araka mpitandro ny filaminana, nanohatra izy, andeha ny sakoroka orytsika, iaro tena sa tsy iaro tena? Miaro tena. Ina no anara zay? Fiarova-tena araka ny lalàna. Fa tsy hoe efa voasambotsika fokon'olona sy ndraitra ity le olona efa mandoalika dia hoe misy miazakazaka avy any. Vonoy io. Ina no anara zay? Tsy fitsaram-bahoaka hoa, vonon'olona no anaran'izay. Nanome toromarika ireo Andromaso Bokon'olona ihany koa ny prefet Antananarivo androany anara-maso ireny toerana mivarotra zava-pisotro mahamamo ireny. Tsy azo atao ihany koa nefa ny manao fety aoriany amin'ny 7 alina hoy ihany ny prefet Antananarivo. Antsanterina fa tsy maintsy mikatona amin'ny firiny toerana fivarotana zava-pisotro misy alcool amin'ny 7 alina. Teneno havatsika aby reo akatony io. Fa voandraha eo anao, sokafanao, baranao io, misy zavatra mitranga, mety complice miaraka amin'io anao zay. Toy izay ihany koa, ireny olona manao fety mpianakaviana, afaka manao fety tsika, fa aoka mba tsy hiteraka inona le fety atao amin'ny alina. Tabataba tsona amin'ny teny frantsay hoe tapage. Ao ve tompoko? Dia tenenina tsotra ny olona mba hisiny ny fiarahamonina milamina sy mirindra. Manohy ny fidinana ifotony miaraka amin'ireo Andromaso Bokon'olona amin'ny alina trano moa ny préfecture sy ny avy amin'ny faritra miara-miasa amin'ny FDS na ny force de défense et de sécurité manoloana ny trangana sy fandriampahalemana misy io hoy ny prefet Antananarivo androany. Toky, Ismaël, Malala, Jaya, Davila. Izy amin'izy ireo no voka-pandresy ka isoltenan'i Madagasikara amin'ny famaranan'ny Award Generation enina amby roapolo sy roa arivo any Ouzbekistan. Mitombo hatrany ny lentan'ireo mpanakanto. Samy manana amin'ny mampiavaka azy izy dia mianadahy. Tsy mifampitsitsy fa fifaninanana no atao. Fa
mpandresy koa izary Final Stage Award Generation na 4 sabotsy 7 aogositra amin'ny 2 ora tolakandro eny amin'ny Avoria Auditorium Anosy. Hanotrona ireo mpifaninana ihany koa i Jacques Irandry. Toetra voajanahary ve samy nina natao Chantal Dina Tanjona Randrianary Velo Michela Brenda Riantso Award Generation 5 Iavaky ty famarana an'ity koa tongava maro isokatra amin'ny 7 ora maraina amin'ny vavahady. Award Generation 4 miaraka amin'ny Real TV Madagascar. Mieux que le meilleur. Mahakasika niny Award Generation 4 niany dia mandray vahiny tompotrano ihany sika isan'ny mikarakara sy manentana ao anatin'ny fifananakira izay karakarainy Real TV Madagascar iny tsy izay izany fa itojo rabefatra tonga soa itojo. Miaraba ny menja ihany koa dia miaraba antsika natokantrano any izay manaraka ny fampalalam-baovao ny Real News ny vaovao marina amin'ity alina ity. Inona ny vaovao amin'izay hoe Award Generation 4 izay itojo. Mahakasika an'izay fifananakira Award Generation izay tokoa dia ny vaovao lehibe mety efa hitantsika tena mitambazotra ho antsika izay manaraka ny pejy ny Real TV Madagascar ihany koa ary efa nambarantsika tamin'ny mpijery ihany koa menja dia nisokatra tamin'ity androany alakamisy ity zany ny voatinina izany hoe ny fahafahantsika izay mpakafy ireo candidat miisa 5 ao anatiny Award Generation 4 mifidy zany satria izay eo anisan'ny fiovana lehibe tamin'ity Award Generation 4 ity izay fahafahany mpijery zany misafidy ny candidat izay tohanan'izay atao dia toizako avy hatrany satria ao anatin'izay menja ny voatinina izay dia miditra ao anatin'ny pejy Facebook ny Real TV Madagascar zany izay rehetra manohana ny reto candidat atsika ireto dia misafidy ao anatin'izay efa mazava be ny toromarika mikliquer ray amin'ireo candidat zany isika izay vonona ny fidy ny reto candidat misy 5 reto. Ny tsara mariana fotsiny gamba ny menja dia olona ray zany hoe compte iray dia tokony ray ihany ny safidiny ao anatin'izay ao anatin'io safidy io tsy na afaka sady misafidy ray 2 3 4 5 fa mba isininy izay le tena hoe fahamarinana izay zany dia tsara mba compte iray ho an'ny safidy anankiray ao anatiny ity Award Generation 4 ity. Mazava tsara mahakasika an'iny fa andalo ampatsahibina ihany hoe izavy ireo tafiakatra ao anatin'ny dingana famaranana amin'ity hoe fifantenana ny Award Generation sélection eto Madagascar ity. Misy 5 izy ireo no hiatrika an'izay famaranana izay ampatsivisika ihany ho tanterahana amin'ny sabotsy 7 aogositra ho avy izao manomboka amin'ny 2 ora tolakandro eny amin'ny Avoria eny Anosy moa zany no tanterahana an'izay eo misy an'i Davila eo ihany koa Ismaël ary misy an'i Malala izay ny vehivavy ho an'ny lehilahy kosa dia misy ny Jaya sy toky izy Dimenada ireo no anisany zany tafakatra ao anatin'ity dingana famaranana amin'ny Award Generation 4 ity. Efa natsidiko tojo teo ihany hoe famaranana amin'ny sabotsy mety ohatrohatry ny ahoana ny endrika sy ny fizotra ny famaranana ao amin'ny sabotsy io manomboka amin'ny firy izay ihany koa no tonga ao anatiny io. Efa nambarantsika teo hoe manomboka amin'ny ray misokatra manomboka amin'ny ray zany ny final stage zany ao anatin'izay Award Generation 4 izay amin'ny 7 ora maraina kosa nefany dia efa misokatra ny vavahady eny amin'ny Avoria eny Anosy eny. Ny tapakila efa afaka jifainao ety amin'ny Real TV Madagascar fa mbola isy ihany koa ny tapakila izay hovarotana zany eny amin'ny Avoria amin'ny andro ny sabotsy 9 ny volana aogositra 4 io. Tsara ihany isika izay te hanatrika ny final mba hiazakazaka hanjifan'izay bie zay satria efa vitsivitsy misy ihany koa ireo olo manakaza moa zany izay nasaina hanatrika n'ity final stage ity dia entany isika rehetra ao anatin'izay eny amin'ny Avoria ny fotoanantsika manomboka amin'ny 7 ora no misokatra ny vavahady araka ny nambara teo. Ny tena endrika izy zany ao anatin'ity final stage ity dia fampisehoana tena hoe fampisehoana efa fampisehoana foana moa no entin'ireo mpifaninana antsika tao anatin'izay stage 2 efa natrehan'izay fa amin'ity zany dia tena hiavaka satria raha tsy ifina dia nanana fotoana elaela zany izy ireo manana tanteraka an'izay final stage izay misy ny mpanakanto maro samy hafa moa zany izay
anafana ny ity lanonana ity isy ihany koa ny fampiarah-peo zay ho ataon'ireo mpanakantotsika ireo satria patsivina ihany menja efa mpanakanto izy Dimenada ireo ao anatin'izay rehetra izay ary ankoatra ny fihiranany hirany moa zany dia hiarahira amin'ireo mpanakanto izy ireo amin'io final stage io zay no ataontsika hoe karazana endrikendrika isy ao anatin'io fa misy surprise efa noman'izy ireo miaraka amin'ny coach Kony ihany koa moa zany izay isan'ny mpampiofana azy Dimenada ireo. Ny andihany anankiroa ny ao generation teo aloha teo nakany ivelany foana ny mpandresy manahoana indray zay amin'ity taona ity tojo. Ye tsy maintsy andefa soliteny isika any ivelany efa nambarantsika ihany moa fa dia any Ouzbekistan zany no anisan'ny andrainy ao generation 4 amin'ity taona ity ray no soliteny any Madagasikara zany ao anatin'ity ary ray amin'izy Dimenada ireo no tsy maintsy andeha ho any Ouzbekistan any efa niomana fatratra izy ireo ao anatin'izay rehetra izay ny batan'ny fandresena tahaka an'ireo édition roa teo aloha no anisan'ny tena tanjotsika rehefa miakatra ao anatin'izay ihany koa ny lentany reto ankizy reto zany izay nampianarina no fanina tao anatin'izay rehetra zay. Mamaraparana sady tsika fanentanana farany avy amin'ny tojo ary mialoha zay hoe final amin'ny sabotsy zay. Mialohan'ny tena hitondranana izay fanentanana izay tsara patsivina kely ihany ilay resaka voatinina ny sokatra androany izy afaka mandray anjara isika rehetra ao anatin'io sur 10 moa zany ny noty avy amintsika public ao anatin'izay ao generation zay na zany naty zany manana ny toerany ihany koa manana zany hoe ifidy azy ry Dimenada ihany koa tahaka nefa mazatra ireo mpitsara io ihany koa moa ireo mpitaiza ary indrindra ny mpampiofana azy Dimenada ao anatin'izay ao generation 4 izay efa vona tanteraka ny candidatsika ao anatin'izay Real TV Madagasikara ihany koa nefany izay anisan'ny co-organisateur ny ity ao generation ity dia efa tena vonona tanteraka ihany koa mametoky na ireo candidat na ny Real TV Madagasikara fa me sio miavaka zany ao anatin'ity ao generation ity amin'ny fahavalo ny volana aogositra amin'ny sabotsy ho avy izao ny fotoanantsika eny amin'ny avorino anatanterahana izay manomboka amin'ny 7 ora maraina no misokatra ny vavahady amin'ny 2 ora tolakandro tsy diso no anomboka izay fampisehoana izay dia isika rehetra no entanina zany ao anatin'izay tsara ho mariana menja fa saika adiny kely mivantana zany hoe andeha mivantana na amin'ny tambazotra tserasera ny page Facebook na ihany koa amin'ny fahitalavitra Real TV Madagasikara zany io fampisehoana antsika io dia ny fanamariana farany efa manara-maso akaiky atsika nanomboka tamin'ny stage 1 stage 2 ary amin'ity stage final ity ihany koa ireo mpikarakara any Russie zany izay anisany ihany koa anana ny teny omeny ao amin'izy Dimenada ireo izay hoe izy ny tena afaka isolo tena sy hifaninana mahazaka an'izay sehatra sy fifananana iraisam-pirenena izay lava resaka be fa tongava maro amin'ny fahavalo volana aogositra ho avy izao efa vonona izay. Eny ary mankasitraka ny tojo. Mankasitraka mihitsy dia mankasitraka antsika rehetra ihany koa. Otoizantsika amin'ny vaovao mahakasika ny fanatanjahantena ny fampahalalam-baovao tany amin'ny segondra farany vao nahita ny fandresena voalohany ho azy teo amin'ny fifanitsanana isam-bondrona amin'ny lalao Afrobasket latsaky ny 12 taona ny Ankoay manoloana ny Gabon omaly ny tifitra 3 points nataony Abdoul mpilalaon'ny JS Boueny tany amin'ny 9 segondra tsy ny farana ny fotoana no nahazahoana ny fandresena voalohany io ka lasa 12 ny isan'ny Ankoay raha 12 ny an'ny Gabonais sahirana ny Ankoay vao afaka tamin'ny mpifanandrana tamin'ireo nitarika 7 no 17 teo amin'ny ampahapotona voalohany voasongo ny Gabon tamin'ny 10 teo ampialana sasatra ka lasa 17 no 17 betsaka ireo baolina very teto ka mora tamin'ny Gabonais no nanararotra izany teo amin'ny ampahapotona fahatelo nanarina ny Adson ny Malagasy ka nahavita nitarika indray talohan'ny fiafarany io fotoana io ka lasa 12 no 17 ny isa tsy nanaiky ho lavo mora foana ny Gabonais ka nanohitra ary sahala 15 no 15 ny isa rehefa samy ny fandimbina tsaka sy ny tifitra isa telo tratra ny tsy nampozina nefa izy ireo tany amin'ny segondra farany no tofirin'ny Abdoul ny isa telo tafiditra ka voasoratra ny fandresena voalohany ho an'ny Ankoay maroka no ifanandrina amin'ny Ankoay rahampitso Mali kosa no amarana ny fifanitsanana isam-bondrona amin'ny Ankoay amin'ny 7 volana aogositra ho avy izao. Hiditra amin'ny pejy kosa indray ary loha isika.
mandray anjara ary manana stand miisa roa eny amin'ny Fermada eny amin'ny kianjany Maki Andotabenaka ny Ferma Aina mpamokatra sakafo vita amin'ny sésame. Vokatra maro no ahitana fihenam-bidy ao amin'izy ireo, indrindra ireo ilaina amin'izao vanim-potoana izao. Nanomboka omaly ka hatramin'ny alahady ho avy izao moa ny Fermada ka manasa ny rehetra hitsidika azy ireo eny an-toerana ny Ferma Aina. Fanampanazavana. Misy fihenam-bidy hatramin'ny 20,000 io ny vokatra tena ilaina amin'izao vanim-potoana izao amin'ny Ferma Aina izay mamokatra sakafo sy fameno sakafo vita amin'ny sésame raha ny fampahafantarana izay nataon'izy ireo. Isan'izany ny poudre sésame sy ny baobab miaraka amin'ny poudre sésame noir. Dia manana promotion maromaro zay satria amin'izao fotoana izao zao hita hoe be dia be ny grippe, ny sery sy ny aretina maro isan-karazana dia mila tena hoe ampiakarina le hery fiarovana. Dia manana produit zay ireo vokatra ireo anisan'izany zao ohatra ny poudre sésame sy baobab dia tena hoe nampidinina mihitsy izy tamin'ity. Raha ohatra izy ka 14,000 ariary isan'andro dia nampidina ho 12,000 ariary satria mba ampiakarina izay hery fiarovana zay. Dia eo koa ny poudre de sésame noir, izy io koa zany anankiray anisan'ny tena promotionnay amin'izao satria mampakatra izy io manala rerana indray satria izy io zany sady sakafo betsaka fer ho antsika rera-dava, ho antsika manana problème na mémoire, ho antsika koa zay hoe tratrany anémie ohatra dia anisan'ny tena tsara be io poudre na baobab, poudre na sésame noir io dia anisan'ny promotionnay io aty amin'ny Fermada. Ny Fermada andiany fa 7 izy ato eny amin'ny kianjany Maki Andotabenaka nanomboka omaly hatramin'ny 6 aogositra ho avy izao moa ny Ferma Aina. Arao ny pagenay Ferme Aina dia afaka miantso koa ny numéronay 038 06 943 03 dia araka ny resako teo le standnay misy anankiroa be izao izy aty amin'ny Fermada. Ny anankiray vao miditrinareo aty amin'ny entrée principale dia makaty amin'ny droite eto ampita eto misy an'ireto stand en bois reto dia eto misy anay. Ny anankiray indray raha ho any amin'ny gauche nareo any amin'ny gauche any akaikin'le WC any amin'ny gauche any dia eo ampitan'ireo mpivarotra voninkazo ireo koa ny anisan'ny vokatra natoraly sy ara-pahasalamana avokoa ny vokatra vokarin'ny Ferma Aina. Mazava ho azy natoraly daholo ny vokatra ataon'ny Ferma Aina, tsisy additif chimique, tsisy conservateur satria izay mihitsy moa nanaovana anazy hoe ho an'ny olona allergique, ho an'ny olona tsy mahazaka produit chimique nefa na izany na tsy izany ireo produit anareo dia reconnu hoe complément alimentaire aty amin'ny ministère amin'ny fahasalamana, izany hoe ambony be ireo tana calcium, magnésium, fer izay hita ao aminazy na vitamine ohatrereto fotsiny hoe ohatra hoe ny sésame fotsiny zao ohatra raha toka hoe 800 mg tadavy ny vatantsika isan'andro dia any anatin'ny sésame blanc misy 1340 mg be izao. Sy ny tosi-andrana ohatra moa no ahitana ny tranombarotra Ferma Aina ankoatra ny iny amin'ny tranombarotra lehibe. Mandray vahiny sika amin'ity alina ity dia ry zareo avy eo amin'ny espace manantena soa indray no iresadresaka amintsika ato anatin'ny fampahalalam-baovao. Efa eto akaiketo efa voany monsieur Jassi tonga soa ianao ary miaraba anao. Fa miaraba amin'ny enja dia miaraba antsika any atokantrano ihany koa. Inona ary ny vaovao nentinao hoan'ny mpanaraka antsika eo amin'ity alina ity monsieur Jassi? Ao anatin'ny fotoana fankalazana ny faheritaona ny manantena soa espace izahay amin'izao fotoana izao dia nanomana ny dîner dansant izay ataony 9 aogositra ho avy izao, izany hoe ny alahady ho avy izao. Erahana mitarika ny ainga moa nanafana ny fotoana amin'izany dia misy ihany koa ny orchestre hanafana ny fotoana. Dia ao anatin'izay fotoana izay indrindra no hositrahany rehetrarehetra dia misy ny buffet à volonté izay natao amin'ny sarany 120,000 ariary. Izany hoe sady mijery fety isika no miara misakafo dia miara mifaly aminay mankalaza ny tsingerin-taona. Izany hoe afaka tonga eny ve zany vao mividy an'le isa hoe misy fividianana tapakila-melo anatrehana an'io lanonana karakarainareo amin'ny 9 ao io. Ho an'ny réservation sy ny fividianana tapakila dia tena tsaratsara kokoa ngamba atao mialohan'ny fotoana satria mba hisy anomanana tsaratsara amin'ilay fotoana zany dia tsara hoe manao réservation mialoha dia miantso ny laharana 038 22 366 66 na afaka mitsidika ny pejy manantena soa espace. Fa aiza ho aiza mety hoe mbola misy tsy mahafantatra izay hoe izay ny ampita tafika tsara moa zany no tena misy an'io espace manantena soa io Jassi? Ho an'ny toerana misy anay raha eo ampita tafika dia raha miala ny tetezana ampita tafika dia ilay pavé mianatsimo, izany hoe ilay route d'Antsadita iny no arahana dia tonga aloha kely ao misy sampanana anankiroa indray tonga aloha ao ny anankiray croisement d'Ambohimangidy ny anankiray croisement Ankaditany dia manaraka an'ilay croisement Ankaditany foana zany. Raha ho an'ny olona izay efa mahalala ny toerana ampita tafika moa
dia nisy terrain malaza be teny taloha terrain fampiadiana koa dia io terrain fampiadiana koa taloha io mihitsy a no misy ny manantena sy espace amin'izao fotoana dia raha miala eo amin'ilay sampanana nylazaiko teo hoe sampanana mandeha akatany ianao a dia eo amin'ny 120 metre eo dia tonga aminay amin'ny sisin-dalana ankavia no misy anay. Amin'ny maha espace ianareo ina moa zany lanonana afaka resy ny espace manantena soa na lanonana lehibe ary ve zakanareo amin'ny espace? Ho an'ny lanonana afaka raisy ny espace arak'izay maha espace anay izay indrindra dia mandray ny karazan-danonana rehetra izay izany hoe ny mariage, ny fiançay, ny anniversaire izay resaka momba ny lanonana dia afaka raisinay ny réunion sy ny ohatran'izay dia raisinay daholo. Ary misy ihany koa ny service rehetra afaka atolotra anareo izany hoe ny prestation rehetrarehetra dia misy ao aminay daholo. Ankoatran'izay ny amin'ny maha hoe espace ianareo toerana ihany ve no misy ao aminareo sa misy service hafa ihany koa rehefa hoe anao lanonana ao aminareo amin'ny espace manantena soa zay? Araka ny lazaiko teo dia misy ny prestation rehetra ao aminay izany hoe manana traiteur izahay manana décorateur izahay dia ny sono ihany koa efa ao anatiny ny lumière izay rehetrarehetra momba ny fety rehetrarehetra zany dia afaka sitrahanao aminay daholo raha ohatra hoe ka misahirana hoe hitady any ankafa dia efa afaka mifampiresaka amin'ny espace fotsiny dia misy an'izay ao aminay. Feno herintaona ary nareo amin'ny espace manantena soa hoe ina indray mivina hoe manaraka omenareo mpanjifa manomboka eto? Ny vina manaraka aloha zany ho an'izay efa nanjifa tao aminay dia ataoko angamba fa tsy mbola nisy ny tsy afa-po dia izay le fitazomana an'izay le hoe fahafa-po an'ny tsirairay izany zany no ezaka tsy maintsy tazominay amin'ny taona manaraka sy izay rehetrarehetra mety ho avy. Dia ny toerana ihany koa efa noezahana natsaraina izany hoe misy zavatra hafa ho hitanareo zany amin'ny fotoana io izany hoe tsy ho teneniko eto ilay izy raha ny hitantsika any amin'ny vidéo any moa zany dia ny toerana teo aloha fa ny amin'izao fotoana izao efa misy ny fanavaozana lehibe dia isokatra amin'ny fotoana ihany koa ilay toerana anankiray izay. Mamaraparana saditsika fanentanana farany avy amin'ny Jasiara. Ho antsika rehetrarehetra izay hamonjy ny fotoana ary izay manam-paniriana hamonjy ny fotoana dia araka ny lazaiko teo dîner dansant iarahana mitarika ny aingana ao amin'ny manantena soa espace. Izy io moa dia natomboka amin'ny 12 ratoandro fa afaka tonga alohan'izay isika raha izany hoe ny fety manomboka amin'ny 12 ratoandro dia efa manomboka misy sakafo zany ao amin'izay fotoana izay misy ny animation rehetrarehetra dia amin'ny fotoana io ihany koa adiniko ny laza fa misy ny tsakitsaky sy ny zava-pisotra izay amidy atao amin'ny vidiny mirary dia afaka jifaintsika rehetrarehetra. Eny ary tapitra amin'ny fotoana antsika mankasitraka anao ny vahiny tato anatin'ny fampalana vaovao. Dia mankasitraka anareo nandray. Avec la fibre Yas, t'as maintenant plus de gigas pour plus.
marana ny fampahalalam-baovao-tsika tompoko lasy tompoko avy tamin'ity ala ity ankasitrahako feno ianao tsy nisaraka taminay tao anatin'izany aorian'izao fampahalalam-baovao izao mbola hiaraka ao anatin'ny fandarana manokana isika ka anasako anao hitrany ny anaraka izany fampahalalam-baovao kosa mamay fotoananao rahampitsy soma indray velomary. Manolotra ho anao ny Real News. Avec Yes. C'est notre moment. Dites oui aux actualités.